nena lehibe indrindra teo mahazanak'andriamanitra anahy dia mifampianarako ny baiboly ivelan'ny afatra tena tiany olona zaina ka nitarika olona maro tao anatin'ny fampianaran-diso. Ny tany dia nomen'andriamanitra ny olombelona izay tokana tompona andraikitra, tsy andriamanitra ny mamorona zazakely, tsy tompona andraikitra amin'ireo anjara asantsika izy. Tsy fahotana mahita olona ka miteny hoe tsara tarehy izy, tsy fakapanahy akory izany. Ny fiangonana sasany dia miteny hoe raha vao manao pataloha ny vehivavy dia hovirany amin'ny elo. Ny fiangonana katolika indray dia miteny hoe mila mikofeso fahotana ho any mopera ianao dia mandray ny eukaristia. Ny témoin de Jéhovah dia tsy mino fa Jesosy Kristy dia Andriamanitra. Ny fiangonana ridima dia milaza fa raha vao tsy madoaka folo-karena ianao dia virany amin'ny elo. Eo anatrehan'izany rehetra izany tsy misy ho andeha-danitra izany tsika rehetra fa samy ho virany amin'ny lazay ny fahelo daholo. Iza ihany izany ny tena marina. Ny antony nahatonga an'ireo atoko-pinoana maro dia satria niala sy nandika amin'ny baiboly ivelan'ilay afatra tena tian'ny olona zay. Araka ny efa lazaiko foana dia satana dia tsy eny rehetra eny, tsy afaka sady eo amin'ny toerana iray izy dia any amin'ny toerana iray hafa koa, tsy afaka sady any Londres izy no any Amerika ihany koa. Amin'ny fotoana anankiray dia tsy maintsy eo amin'ny toerana iray ihany afaka izy.